Atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ry Kristiana havana manolotro fiarabagna amintsika jiaby izay afaka mitandregny sy magnaraka trano radiofaniry amin'izao fotoana izao. Andro faharoa amin'izao atelona masina izao ity zoma izay andiniantsika misimisy kokoa ny fijalian'i Jesosy Kristy ity. Nde ary akambatsika amin'ny fijaliany, ny fijaliantsika sy ny fahoriana rehetra ampahazo antsika eo amin'ny fiainana mba ahafahantsika miara-mandresy amin'ny tokoa. Nde ao raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ny ity fankalazana ny fijalian'i Jesosy ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Isaia ampaminany. Izao no tenin'ny Tompo, indro fahambinina ny mpanompo, hitombo, hankalazaina, ary ho tafasandratra indrindra. Toy ny gagany maro nahita azy, fa rava endrika loatra izy, ka ny tarehiny efa ohatra ny tsy tarehin'olombelona intsony, ary ny tavany efa ohatra ny tsy tavanjanak'olombelona intsony, no hampiotana ny firenena maro. Hitampimbava eo anatrehany ny mpanjaka, satria hahita ny tsy mbola nolazaina taminy sy handre ny tsy mbola reny. Iza no nino izay reninay, ary iza no nanehoana ny sandrin'ny Tompo, fa nisondratra teo anatrehany izy, tahaka ny hazo madinika marefo, tahaka ny solofon-kazo mitsiry amin'ny tany karankena. Tsy nanana endrika na hatsaran-tarehy nanaitry ny masontsika, na bika namelona ny fitiavantsika. Nesorina ny nilozany olona izy, olona ory sady zatra ny fijaliany, ohatra ny zavatra hisaronany olona tava, natao faneso sy tsy nahoantsika velively.
Marina tokoa fa ny aretintsika no nentiny, ary ny fahoriantsika no nivesarana, ary isika nefa nijery azy ho olomboasazy, nokapoin'Andriamanitra sy nahetra. Kanefa izy nolefonina noho ny fahotantsika, notorotoroina noho ny helontsika, nasiana ny famezana nazahoantsika fihavanana, ary niratra taminy no nahasitrana antsika. Efa mpaniasia toy ny ondra avokoa isika, samy nanaraka ny lalany avy isika, ary nazerany tompo tamina avokoa ny helontsika rehetra. Vonona izy ary mandefitra tsy ny lohabava akory izy, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, tahaka ny ondry vavy eo anatrehan'izay manety azy, tsy milohabava akory. Nesorina izy noho ny fampahoriana sy ny fitsarana, ary iza moa tamin'ireo ny arabelona taminy no mba nihevitra fa nofongorana eo amin'ny tany velona izy, ary nozoindoza noho ny fahotany vahoakako. Natao hiray fasina tamin'ny ratsy fanahy izy, ary eo amin'ny mpanan-karena noho ny efa maty, nefa tsy mba nanao ny tsy marina, ary tsy mba nisy fitaka teo ambavany. Sitraky ny tompo ny nanorotoro azy tamin'ny fijaliana, nefa raha efa voatitry ny fanahiny ny sorom-panorenany dia hahita taranaka izy, ho lava andro iainana, ary hambinina eo an-tanany ny hevitry nokasen'ny tompo. Noho ny fijalian'ny fanahiny dia hahita izy ka ho afa-po. Ilay marina mpanompoko noho ny fahalalany, hanamarinana olona betsaka, ary ny tenany hivesatra ny helok'ireo. Noho izany, homeko anjara eo amin'ny lehibe izy, ary hiara-mizara babo amin'ny mahery, satria nanolotra ny eny ho faty izy, sady natao ho isan'ny mpanao ratsy, ary ny tenany no hitondra ny fahotany maro, sady hanao fifonana ho an'ny mpanonta. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ne Andriamanitra. Yeah.